Tompoko lahy sy tompoko vavy, hotsongaiko anatin'ny maro ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana satria ianao tokoa no lefina aron'ny vozona ampinga aron'ny loha angady tsara ofana tsy mifidy tany hotrandrahana raha ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana malagasy no resahana karary ny sitsiny Andriamatoa ministra Ajarson François Sergio, ministry ny fambolena sy ny fiompiana raha mangataka anao ampanajana andray ny fitenenana. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Andriamatoa Ajaina Andry Nirina Rajoelina, filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Ramatoa filoha lefitry ny antenimera Pireneny. Ramatoa sekretera mpanjakana miadidiny fahaleovantena ara-tsakafo. Ianareo namana mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Ianareo rehetra mpikambana ao amin'ny eo anivon'ny parlemanta. Ianareo membre ny corps diplomatique sy ianareo mpiara-mombonatoka rehetra. Ianareo olom-boafidy sy olom-boatendry rehetra. Ianareo solotena avy amin'ny fikambanan'ny mpamokatra rehetra sy ngianiko manokana ianao ramatoa filohan'ny Tranobeny Tatsa. Ianareo solotena ny sehatra tsy miankina rehetra. Ianareo solotena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ianareo solotena avy amin'ny pikaroka. Ianareo manamboninahitra sivily sy miaramila. Ianareo namana avana Tatsa mpamokatra eto Madagasikara. Ianareo rehetra izay manatrika mivantana an'izao lanonana izao. Ianareo namana mpanao gazety, tompoko lahy sy tompoko vavy. Voninahitra lehibe ho ahy ny mandray fitenenana eto anoloanareo androany. Andro izay manamarika dingana manatantara ho an'ny firenetsika. Mamela ianareo aneo fisaorana sy fakasitrahana manokana ary feno de fenoa an'Andriamatoa Ajaina Andry Nirina Rajoelina, filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, filoha pirenetsika izay tompony vina transformation agricole, izay vina mazava amin'ity asa lehibe anovana ny tontolon'ny fambolena ity. Eto dia hiteny aho fa ianao Andriamatoa filoha no filoham-pirenena voalohany teto Madagasikara nanana an'izany vina transformation agricole zany Andriamatoa filoha. Io vina ny filoham-pirenetsika io dia anorenana fototra ho an'ny fanovana goavana sy rafitra vaovao ao amin'ny sehatra iray izay tena iankina ny toe-karetsika sy ny fahavitatena ara-tsakafo. Tsy zoviana amintsika fa ny fambolena sy ny fiompiana no tokony ho avokavoko nyity firenetsika ity. Tsy vitany hoe mitondra 420 isanjato amin'ny ari-karena izany, fa loharanaina ho an'ny vondrom-piaramonina eny ambanivohitra ihany koa, izay 20 isanjato ny mponina dia miaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Na izany aza tsy azo lavina fa manana olana sy fanamby ity sehatra manan-danja ity. Androany tonga eto isika amolavola ny hoavin'ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara. Andriamatoa filoham-pirenena, mazava ny lalana
izay tokony izorana, ampiakarana ny vokatra amin'ny alalan'ny fanohanana ny fianakaviana tatsapamokatra sy ny fampiroboroboana ny atao hoe agribusiness. Izany dia antoka fa afaka miaina amboninahitra ny tsirairay noho ny arem-pamokarana eto an-tanindrazana. Iarahantsika manaiky fa Madagasikara dia manana tany lonaka, arena voajanahary isan-karazany ary tanora mavitrika maro. Noho izany, manana tombony betsaka isika mba ho lasa modely tsy ato amin'ny faritra Oceania Indiana ihany fa na eo anivon'ny Afrika mihitsy aza. Azo lazaina fa efa maro ny dingana sy ezaka vita atreto, raha tsy tanisa fa tsy ny vokabary, izay niakatra nanomboka tamin'ny taona 1840 ka hatramin'ny taona 420 ny tahampitombony ny famokarana izay 400 amin'ny akapobeany. Na dia efa maro aza ny ezaka vita, dia mbola betsaka ihany koa ny fanamby izay miandry antsika. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny fianakaviana tatsapamokatra no vato fehizoro ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana eto amintsika. Izy ireo no mamokatra ny akamaroany sakafo ilaina ho an'ny fiainana andavanandro. Raha misy noho izany ny sakafo eny ambonin'ny vilintsika tsirairay avy dia no izy ireo. Noho izany, ilaina ny fanohanana azy ireo mba hanatsara ny farim-piainana, indrindra any ambanivohitra, ary mba hahafahana izy ireo ihany koa mahavita tena ara-tsakafo sy mihary. Ankoatr'izany, ny fampiroboroboana ny sehatra izay atao hoe agribusiness amin'ny alalan'ny sehatra tsy miankina dia teboka lehibe ho an'ny fanatsarana ny fambolena sy ny fiompiana. Koa manentana ny fiara-miasa aminareo sehatra tsy miankina rehetra mba hanatrarana an'ity vina transformation agricole ity. Amin'ny alalan'ity fikaunan-doha nasionaly ity dia molavola isika mpisehatra rehetra izay voasa, paikady izay iraisana sy tena mamaly ny filana, anatrarana izany ny tanjona fampitomboana ny vokatra isaky ny rojo-piariana stratéjika izay voasivana ho an'ny fahavitatena ara-tsakafo. Ny tanjona tsy tanjona fotsiny io fa fampanantenana, fampandrosoana ho an'ny taranaka ankehitriny sy ho avy. Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, amin'ny anaran'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana dia manambara aminao izahay fa voniny hanatanteraka ity vina transformation agricole ity. Tsy honofinofy Andriamatoa Filoham-pirenena ity transformation agricole ity fa ho tanteraka. Izahay Andriamatoa Filoham-pirenena tanora malagasy voniny ka ho raisinay ny andraikitra rehetra Andriamatoa Filoham-pirenena mba hanatanterana an'ity vina transformation agricole ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy, andao hiara-entana isika rehetra anova ny tantara ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara ho an'ny tanindrazana. Sotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.